Iravantsika rehetra nahatratra ny taona 2024 ity. Raha nameny ny mpanompon'Andriamanitra ary akasitrako manokana izy ny sehatra izay sokafa ny ahafahan'ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra dia hoy izy hoe taona izay andraisanao sy ihainanao vokatra tsy mahazatra. Ihaina zavatra tsy mahazatra anao anie ianao, vokatra tsy mahazatra anao ianao, vokatra mbola tsy hitanao hatramin'izay, zavatra mbola tsy niainanao hatramin'izay. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fanina fijoroana vavolombelona tsy mbola nanananao hatramin'izay anie ianao. Amen. Mihoatra lavitra noho izay nangatahanao satria hoy ny tenin'Andriamanitra hoe na isika raha tsy mahay mangataka an'izay tokony hangatahantsika, mihoatra noho izany anie no tanteran'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mirabanao manokana izay fahasoavana matratra ny taona, fahasoavana ny hoe anokafan'Andriamanitra taona vaovao indray. Izavy ny teo tamin'ny 31, izavy ny teo tamin'ny 1er, izavy ny teo tamin'ny latsinainy. Eny tompo. Nampianatra pastera raha teo ianao ho an'izay rehetra tsy natadidy dia nampianatra izy hoe tamin'ny réveillon hoe misy niveau mitovy fa misy dimension samihafa. Tadidinao? Hianatra sy hanovo sy hanohy an'izay tsika. Ny tenin'Andriamanitra no hiaingantsika foana. Fa tiako fantarinao hoe inona ny lehibe, ny rano sa ny sio? Ny rano? Ny zavatra kely ve afaka misy zavatra ngeza be? Ka manina nefa ny sio afaka mitahiry rano? Inona ny lehibe? Ny zavatra fantatrao sa ny marina? Dia nefa ianao afaka mitahiry ny marina nefa ianao kely noho ny marina. Marina sa diso? Atakatra ane ianao manomboka androany. Ninina mety halala ny zavatra mety ho ifampizarana aminao dia za manona amin'ny anaran'i Jesosy. Ity taona ity ianao izay zavatra ianaranao dia hainao sady azonao. Ianao ve tsy mahita fa tombony ho antsika raha ohatra ka isaky misy tenin'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainantsika dia sady micomprendre no mahay mampiatra. Ianao ve tsy mahita fa tena lasa lavitra isika raha ninona teny izay nifampizarana tamintsika dia haitsika no nampiatra azy. Ianao ary, ndao arany amaky tenin'Andriamanitra isika. Salamo fa 5:7. Salamo fa 5:7. Salamo 75:7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra no mpitsara, mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa Andriamanitra no mpitsara, mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Sakafo indray mibebolinao. Salamo Samuela voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 10. Samuela voalohany toko 2:7 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jehovah no mampalahelo sy mampanankarena. Izy no mampietry sy mampisandratra. Izy no manangana ny malahelo ho afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala eo amin'ny zezika, mba hampiara-mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka ampandova azy ny sezam-boninahitra. Fa ny Jehovah ny andry ny tany ary izany no ametrahany izao tontolo izao. Ny tongotry ny olo-masiny dia tandremany, fa ny ratsy fanahy kosa ampangininy any amin'ny maiziny, fa tsy amin'ny hery no andresen'ny olona. Ho torotoro izay miady amin'ny Jehovah any an-danitra izy no mampikotrokorana amely azy. Jehovah hitsara ny vazatany ary izy hanome hery ny mpanjakany sy hanandratra ny tandroky ny vohosiny. Romanina toko 7:7. Romanina toko 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary izay nitendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no amarininy koa, ary izay no amarininy no nomeny voninahitra koa. Amen. Toy izy eo amin'ny Romanina io ihany, Romanina toko 7:1. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Romains 13:1 aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afaty dia voatendrin'Andriamanitra. Ary ty le anisan'ny zavatra mahafinaritra antsika. Matthieu toko 7:20.
hoy Jesosy ao anatin'io tenin'Andriamanitra io hoe efa nomenay ho Jesosy ny fahefana rehetra etsy an-tany tahaka ny any an-danitra. Lioka toko 10:7-10. Indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy mainga sy andresy ny rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsy isy ampaninina anareo akory. Za milaza aminao hoe be dia be ny olona mety nitovy aminao. Nitovy taona mety ny ray kibo mihitsy ianao sy le olona. Fa ny fahasamihafan'ny olona ry havana dia ny fahefana izay avelan'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao. Namaky sika teo fa tsy misy fahefana na inona afaka ananan'ny olona raha tsy Andriamanitra rery ihany no mamela azy. Te hanana fahefana ianao anitsaka ny maika sy menarana, tsy ho tonga eo am-pelantananao io raha tsy Andriamanitra mameanao an'izany fahefana izany. Raha mijery zao tsika ao anaty Baiboly resaka avona tontolo le resaka. Miriama sy Mosesy dia ny ray kibo. Fa rehefa Miriama tsy midika izany hoe mitovy ny zavatra vita Miriama sy ny vita Mosesy. Marina sa diso? Ianao sy mpiray tapo aminao ny ray kibo nareo fa tsy mitovy ny zavatra vita nareo. Marina sa diso? Ianao mety marivorivo ranomasy kokoa le ray costaud be. Ho an'ny Miriama nisy fotoana izy dia niteny tamin'ny hoy izy matsy amin'ny Mosesy, angaha ianao rery ny resahan'ny tompo. Inona nanjoa Miriama taorianan'izay? Boka. Tiako lazaina aminao dia izao, amin'ity taona ity raha te hiaina ianao an'izany hoe vokatra tsy mahazatra izany, mila miakatra amin'izay ny dimension misy ianao. Ifonako ity, somary mandingana kely ny zavatra izay nisoratako fa tena teneniko ity. Raha ohatra ka mpanaratsy, mpanakiana, tsy mpamela heloka, motsy ohatr'izany ny fahavalo. Marina sa diso? Toetra ny fahavalo daholo izany teneniko izany accusateur, mpanendrikendrika, tsy mamela heloka, mampatsiaro ny fahotan'ny olombelona, motsy izany ny asan'ny devoly. Dia noho tsara aza mitovy lahatra amin'ny devoly sy ny fahavalo ianao. Te handeha lavitra dia asiako mafimafy. Ny devoly ve mamela heloka? Inona ny spesialiteny? Mba tsy haika tafateny hoe inona ny kapoakany. Inona ny spesialiteny devoly ao anaty Baiboly ny lazaina? Rainy lainga, mpanameloka ny zanak'olombelona. Inona ny tenen'ny devoly rehefa tonga teo amin'Andriamanitra izy? Io ary ohatr'izao, momba ny Job, io ary ohatr'izao, dia ifonako. Manomboka androany, te handeha lavitra ianao amin'ity taona ity, aza mitovy lahatra amin'ny devoly. Ajanono mifanometsiny, ajanono mifanameloka, ajanono ny tsy mamela heloka ny hafa. Rehefa tonga ny vaovao voalohany taona, résolution ako amin'ity taona ity izany amin'ity taona ity tsy tendakanina tsony. Amin'ity taona ity anisan'ny résolution atao voalohany aloha, aza mitovy lahatra amin'ny olona mpanameloka. Hitanao, raha te hiakatra amina niveau ambony kokoa ianao, dia ny dikan'izay ianao efa ao anatin'ilay sokajy tsy sarotra aminao ny mamela ny heloka ny hafa. Ianao tsy te hitovy niveau amin'ireny fa te hanapaka amin'ilay fahavalo. Marina sa diso? Hoy izy hoe efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka ny mainka sy menarana, fa ny sasany mbola milahatra amin'ilay mainka sy menarana. Nefa ny tanjon'Andriamanitra dia ianao eo amboniny, fa tsy ianao miara-miasa aminy. Ry havanao, rehefa misy olona manenjika anao na manao zavatra hafahafa aminao, dia manomboka izao aza maika ny ady sy famaly. Fatary fotsontsotro izao tsy manambony teny ity, fa tsy mitovy anie ny tanjonareo tsy mitovy anie ny azakazakareo Nisy fotoana, nisy olona zay dia tena gagako amin'ny zavatra rehetrarehetra iainany. Betsaka ny olona izay miteny foana, ko maninona nareo pasterany tsy manana an'izao. Dia hoy tany ankapoko,
tsy namary fotsiny afotsy dia mivavaka dia zao no ataoko tamin'ny tompo le zavatra rehetra ny tany isainy teo afaka nananako fa ny tanjona izy tsy mitovy satria za tsy nanana tanjona hoe anana tomobila nakenina milahatra ao tokotaniko dia za ve hiady amin'ny olona tsy mitovy tanjona amiko fa ny navarina fotsiny taty aoriana sy mba daholo le tomobila nakenina taty amiko izy ny nindrana azonao ve le tiako tenenina tsy fizaozahoana le teneniko tsy isy fizesitiavana eto ary za miteny aminao tadidio tsara fa Andriamanitra mapakatra ary Andriamanitra koa mampietry ka tsy midika izany hoe je suis supérieur à toi tsy any le zavatra tsy nisy ny teny taminao mihitsy hoe mifaninana amin'ny hafa raha nana résolution ianao amin'ity taona ity dia aza mbola izay koa ataovy ao aza mampitahany fiainanao amin'ny hafa izay tsy mitovy tanjona ianao sy izy eny tompoko tsy afeniko aminareo raha vao nareo ny ao arinanay raha mandeha amin'ilay fiaranay mainty dia mainty ny setroka ao amin'ilay fiara fa hitanareo rehefa hoy ny tompo hoe tena manepotr'olona raka izy re ty fiaranareo ty soloany tompo eo ihany io any samihafa ny ahavo ny fahatakaran'ny olona rehetra fantatr'Andriamanitra tsara fa kibo anankiray ny voan'ny Miriama sy Mosesy fa i Mosesy no fantany hoe ohatry ny ahoana ny toe-pony Mosesy fantany hoe inona ny ao anatin'ny fony Mosesy raha ohatra ka Mosesy no asiny amoaka ny zanak'Israely pretapo be dehibe Joseph fa mahavariana Joseph fa nataon'Andriamanitra nandalo zavatra maro samihafa mba hahatonga azy hanapaka ny Egypte dia avy eo hanampy ny mpirala aminy izay namarotra azy azonao an-tsaina avy eo manana pretapo ianao dia namidiny le pretapo aminao ianao zakanao tia anisan'ny zavatra teneniko an'ny olona izy avy manana olana sy ady eo amin'ny fiainana zao atsangano ny tanana za aloha anisan'ny nanangana voalohany zao tadidio io ady andalovanao io aloha ny tena mety sazy amin'izao mbo sérieux tena sérieux zany lazaiko anao zany hitanao arakaraky ny androso ny fotoana dia io vioadinao io isika rehetra dia atsangano ny tanana izay efa nangataka tamin'Andriamanitra hoe ta io Andriamanitra atsangano daholo ny tanana ainao io ady andalovanao io ny équivalent an'le fitahinana angatahanao tompoko io ny équivalent an'le izy ny olan'ny olona dia izao za mba dia ohatran'io pastery io fanontaniako aminao ary aloha ok dia ozy ny tompo eny anaka ina mahafinaritra anao eny aminy iny robiny fanontaniako fotsiny aloha zakanao ny ady andalovako vonina ny hitomaniny zavatra ny hitomaniko ianao vonina ny babiny zavatra babeko ianao alefa ahoana atsakany tanana io fa tsisy sanananganay zany lepakasary hitanao io adinao io mihitsy no sahaza hiekaranao manaraka fantatro hoe mafy be le izy tena misy fotoana mangidy hatramin'roranao hitanao taty oriana dia za tena tsy menatra amin'izany mihitsy misy fotoana tena ozy andray izy kosane tompo sambatra izy ary raha mba mitomany mba any anaty 4x4 na jet privé enao sa atao mibaty raha ny mbola ao ambany orana tsy tanila kapanao satria avy be le rano dia tafiditra tany anatin'ny anina tany fa taty oriana mijery dia hoy hoe rehefa mandray olona ianao fa miteny anao misy olona manana ny zavatra rehetra raha ranofo fa tena ory izy ara-panahy dia izay ny tsy tsiriritana ny hafa
ao fantatro hoe mba sitrakao manao madenes mitondra fiara fa zakanao ny adin'iny olona iny sura ve anao fa tena mora taminy nazahoany an'iny fiara iny fa ifonako ty raha ny vidin'iny fiara tsara tare andehanan'iny vady mampirafy mazaka sa tsy mazaka tsy ny paster ny feonao mara zany anaka de mety teniny sasany zany kosa ve pastera tsy fatalista be de tsy angatakininona tsony zay ny mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ity taona ity vokatra tsy mahazatra satria vokatry ny olona manana fahatakarana raha eo omeo anay an'io izay sahaza ho anay androany